dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany na aiza ary tsy tsika izao ihany a fa hata tamin'ny andron'ny fanjanahantany efa namono ny gasy ny ainy ny fiarovana nyity tandrazana ity ka tsy androantsika no hanao tsinotsinona ny raha efa latsaka teo aloha ka andeasa hivaty nyity tandrazana ity amin'ny vahiny leretsy a mba tongava saina gasy namana hoe to ary tsy saina hivarotana tany 100 ariary 1 mètre carré tompolahy sy tompoko vavy mananjavatra anankitelo izahay no resahanay androany amintsika namana mpanao gazety mba ho tongany amin'ny Madagasikara ray manontolo ny antony izao iantsonay anareo namana mpanao gazety izao tsy afaka mandeha makany tokantrano tsirairay izahay hanao mitatitra amin'ny vahoaka malagasy fa ianareo namana mpanao gazety kosa efa nomen'Andriamanitra fahaiza manokana na talenta dia ianareo no isaorana hitondra ny feonay makany anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Voalohany indrindra dia mitatitra momba ny raharaha toliara mahazanaka toliara ny tegna koa raha teo. Ny faharoa dia mikasika ny firenenantsika amin'ny ankapobeny ary ny farany dia izay andrasan'ny rehetra hoe hanao inona nareo zany boko zavatra andrasana hoe hanao inona nareo dia androany zany zahay tsy hoe amaly ny etaeta mivoaka malagasy fa hitondra ny hevitray mandroana zay zavatra rehetrarehetra izay. Toliara sisa avrily zay zany zavatra nitranga tamin'ny toliara isaorana manokana aloha nivoaka ny toliara izay nampiseho firaisan-kina tanteraka firesapo tamin'ny fahaenina volana avrily lasa teo. Misy ary ireo izay mbola ny salasala, misy ary ireo mbola tsy nanananjy fanapakevitra izay dia ny toliara fa azo atao ny maraisaina sy miray hevitra amin'ny fiarovana ny tanindrazana hitatsika zany ary ny aratsika nahita atao toliara. Faharoa misaotra manokana koa ireo namana mpanao politika na ny solomabam-bahoaka na ny olon-tsotra zay nidodododo nakany toliara na ny solomabam-bahoaka atao anatin'ny firaisan-kina zay na ny mpanao politika ao anatin'ny collectif na ao anatin'ny cellule de crise saorana antsika rehetra namana tapaka mpanao politika rehetra zay ny fanometanana sy ny fanotrona tamin'ny zavatra natao tany toliara iny. Tsy diratsika ny votoatin'ny zavatra atao toliara. Zavatra atao toliara dia tatitra nataony solomabam-bahoaka sy teny Andrea Solomiaiko izay solomabam-bahoaka voafidy tao amin'ny toliara voalohany hanao tatitra amin'ny vahoaka ny toliara. Mivilana le hitondrany sasany azy tsy zay tatitra zay no voaresaka fa lasa misy resaka fiaviana hoe député avy ary fanakorotanana avy tsy le tatitra voaresaka le tatitra fa avilana zany le resaka aoka tsy motokony avilantsika le resaka fa na tsy député na député rehefa malagasy dia omeny lalàna malalaka hivezivezy eto amin'ny tanindrazana misy azy na député io na tsy député io na iza afaka mandeha mianatsiny mianavaratra miakandrefana miatsinanana rehefa malagasy eto amin'ny tanindrazana malalaka zany fivezivezena zany tsy ilana vizaza io tsy ilana fahazoan-dalana amin'ny préfet zay tsy ilana fa malalaka ny olona hivezivezy amin'izay andehanany indrindra moa tsy hoe mandeha fotina arenao zany fa tsy voasaka ny lalàna indrindra fa misy olona manasa azo atao koa ny manasa olona zao zao afaka manasa olona na avy ana digo na avy any ivelany agny azo atao ny manasa olona ka fa maika vetsika sampiretana zany ina ny olana raha mifanasa mifanamangy mifanampy zany tsy tokony olana zany zay ary zay tsy tokony anasina ny adi-hevitra tahaka zay satria roritin'ny olona amin'ilay fahatongavany solomabam-bahoaka avy aty Antananarivo na kany toliara miresaka fa tsy le tatitra nataon'ilay députétsika tao atoliara aoka tsy tokony izay mitondrana ny resaka. Faharoa resaka hoe tatitra mivadika fanakorontanana
zany koa voambolana roa samy hafa koa zany zay hoe ny anankiray tatitra ny anankiray fanakorotana ary tsy mbola nahita an'izany tatitra zany koa lasa fanakorotana ny anarany fa kapaizana loatra retina matsikaretika na ny tatitra dia mivadika fanakorotana na ny anarany zay zany ny olana atao atoliara tao nanao fangatahana ny solombavambahoaka sy teny tany amin'ny manam-pahefana ny préfet ny Toliara namaly ny préfet ny Toliara fa tsy nanome alalana an'ilay tatitra ataon'ilay solombavambahoaka. Préfet zany manana ny fahafahana manome alalana fa tsy nanome alalana. Mariako ety amboalohany fa préfet nay Toliara ao tompoko dia tsy nisy olo nifidy azy ao Toliara ao na ray azy. Tsy haiko ny préfet any aminareo any na nisy nifidy fa préfet aminay ao Toliara ao tsy nisy nifidy na ray azy. Dikan'izay tsy olo nifidinay Toliara ao fa sy teny andrena solony ako no olo nifidiny Toliara hisolo vavazy ho solo vavavahoaka. Ka préfet natao hitandro ny filaminana solo tena mpanjakana. Solo tena mpanjakana hitandro ny filaminana. Gaga isika fa lasa manakana ny asan'ny solombavambahoaka ny ataon'ny préfet fa tsy mitandro ny filaminana. Zay zany zavatra nisy tao Toliara tao. Na izany tsy zany niezaka ihany mba hitandro isiny zay fitoniana sy filaminana zay tao Toliara tao dia mandeha izahay zaho no nitarika ny délégation nankany amin'ny préfet mba hifampiresaka mba hitadiavana maromaro zay isana amin'ilay fitoniana ao Toliara ao fa lasa ambony be ilay zavatra nitranga tao amin'ny fotoana andro voadidiny mpitandro filaminana ny toerana misy ny député sy teny zay nivorianay tsy afaka nivoaka izahay tao anatin'ilay toerana. Zany fifandika-dalàna koa zany zay hoe mbola tsisy lalàna na lalàna velona na lalàna mitsolopolopy dia tsy ho anatin'ny lalàna mitsolopolopy hoe ty lalàna ty dia ny mpitandro filaminana afaka manao barazy an'io fa ny hafa tsy afaka manao barazy azy. Zany dia mba hialantsika zany hoe fanarahan-dalàna ty mba tokony ho azavaina tsara hoe inona atao hoe fanarahan-dalàna fa rehefa ataonareo vela izy dia mety fa rehefa ataon'ny hafa dia tsy mety kanefa lalàna ray ihany ataontsika eto dia tonga tao izahay tena nampiseho ny heriny tena faratampony ny fitondram-panjakana tariny Andriamatoa Andrinirana Rajoely satria tsy vita ny mpitandro filaminana atao Toliara ihany fa nisy mpitandro filaminana avy amin'ny faritra maro samihafa. Ny député avy aty Antananarivo voaresaka fa le mpitandro filaminana avy aty Antananarivo tsy voaresaka. Fa manina député avy aty Antananarivo hanotrona n'ilay solombavambahoaka namany any Toliara asina resaka be fa le mpitandro filaminana avy aty Antananarivo nanao rapport any Toliara fa manino tsy resahana. Nefa samby faritra hafa nga tsy ampy koa le tsy ampy nga le solombavambahoaka ao Toliara ka tsy ampy koa nga le mpitandro filaminana ao Toliara no nanafarana ny ireo mpitandro filaminana maro samihafa avy aty amin'ny faritra hafa tsy vitany avy aty Antananarivo fa mbola mobilisena ny avy tao Fianarantsoa. Dikan'izay mpitondra fanjakana mihitsy zany no efa manana zavatra hafa any anatin'ny eritreriny ka nahatonga an'igny zavatra nitranga tany Toliara iny zay isorako any Toliara. Firenena malagasy efa nisafidy ho tany republikana fanjakana entim-bahoaka fanjakana entiny vahoaka malagasy fa tsy entiny kafika na entiny basy fa entim-bahoaka dia misafidy ny vahoaka malagasy ny olo tia mitondra azy. Zay nahatonga ny député sy teny Andrena Solonay no fidiny hitondra azy ka herim-pamoretana ny valin'izay setrasetra ny valin'izay ka tsy haiko hoe fanarahan-dalàna tahaka ny ao iny dradradradrainy mpanara-dalàna reto ny nareo mpanara-dalàna io lalàna tahaka ny iny fa ny fahitana azy dia tompon'antoka voalohany amin'ny zavatra nitranga tao Toliara dia ny préfet satria ny préfet mana mba tsy isiny savorovoro ao Toliara. Ny tenen'ny préfet izahay hoe
tsy soa raha eto Toliara no hitrangana zavatra satria haitsika fa mafana Toliara. Aro ny mpitandro filaminana ananatsika reto, ndao reto mpitandro filaminana reto ho ataotsika vavolombelony zavatra atao. Reto no mitondra ny député siteny izy reny satria izy no nanao fangatana taty hiresaka amin'le vahoaka dia handrava an'le vahoaka reo mba tsy misy ady atao. Samby tsy nahazo valiny zany dikan'izay dia manana ny heviny koa izy amin'le zavatra eretreretiny dia tsy nahazo valina afa-po izahay tsy navela hamory vahoaka araka ny tavitra teny atao présidence teny dia mijanona teo izahay. Rehefa nampitaina amin'ny vahoaka amin'ny telefony izay zavatra izay dia nanany heviny koa ny vahoaka malagasy tao Toliara tao hoe raha izay le izy ndao fa halailay any an-tranony misy azy présidence teny. Préfet tsy fa tsy namela le vahoaka zay nifidy azy andeha haka azy ao an-trano eny an-dalana no sakana mpitandro filaminana ary tsy vitany sakanana ihany, tsy vitany sakanana ihany fa nandefasana bombe lacrymogène ary betsaka naratra, betsaka ihany koa ny voasambotra 20 ny voasambotra, efa tafaboaka, efatra tsy hita 10 mbola ao. Zay zany ny zavatra misy tamin'ny Toliara. Mitohy ny zavatra misy any Toliara iarahantsika mahita sy iarahantsika miainy, iarahantsika mahafantatra fa préfet tompon'antoka milamina Toliara miankina amin'ny préfet, tsy milamina Toliara miankina amin'ny préfet. Izy ihany mamahany io, izy ihany manakorotana io. Fa aza ailika amin'ny zavatra hafa, ny zavatra ataon'ny tegna andriamatoa préfet sy ny mpitondra fanjakana. Safidinareo io miantsa ny Toliara io, iny zavatra nisy. Zaho tsy mbola nahita fa bebe ihany fa fotsy-volo ny tegna, mo tsy nahita tolona natao ohatran'igny aho teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny 4 tolakandro hatramin'ny ray maraina lacrymogène. Tsy mbola nahita ohatran'izany. Hoe amin'ny alina dia mbola misy zavatra ohatran'izany. Ka miala tsiny, miala fondro, zany hoe lacrymogène. Avy aiza moa regny? Avy ny mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana koa tsy hanamony foana fa matoa misy mandefa zany hoe mpitandro filaminana misy tompona antoka, misy tompona andraikitra naniraka azy takan'izany. Faharoa, tsy hijanona ho an'ny Toliara ihany satria firenena iaraha-manana Madagasikara. Miady an'ny Toliara ankoatr'ilay fanaovan'ny député siteny tatitra dia fiarovana an'ilay tany mba tsy ho azon'ny vazaha. Zany hoe fiarova-tany razana ty. Tsy Toliara reny no sarotina amin'ny tany razana fa ny malagasy ray manontolo. Ka na aiza ary tsy tsika izao ihany fa hata tamin'ny andron'ny fanjanahantany efa namono gasy ny ainy ny fiarovana an'ity tanindrazana ity. Ka tsy androantsika no hanao tsinotsinona ny raha efa latsaka teo aloha ka andeha say vaty nyity tanindrazana ity amin'ny vahiny. Leretsy mba tongava saina gasy namana hoe ary tsy saina ivarotana tany 100 ariary 1 mètre carré sa za mino fa betsaka ny gasy tsy manana tany eto raha ivarotana tany ariary 100 tany mba voavidiny zany na 4 hectare dia mba voavidiny zany maninotry atao amin'ny gasy zany ka amin'ny vahiny zany sa tsy vitana hoe efa 100 ariary no ivarotana le tany mbola ampina mpitandro filaminana ihany koa handroakan'le olona eo amin'ny tany misy azy. Ka eto izahay ato anatin'ny renireny misintona sainy rehetra. Voalohany misy olom-bavam-bahoaka hampiantso ireo membre gouvernemanta faranzy aingana voakasiky nyty olana mitranga eto amin'ny firenena ity mba hanafoana
ano décret fivarotana tany. Za tsy miteny hoe solombavambahoaka ny mpanohatra na solombavambahoaka ny tsy mpanohatra, fa rehefa solombavambahoaka tandrazana Iaramanana Madagasikara, azo solombavambahoaka atao tsara rehefa manotoana an'ilay vahoaka ny fidy sy ny vahoaka tsirairay any amin'ny distrika tsirairay any, ka tsy mampilamina ny olona ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouvernement na ny conseil des ministres, dia tokony hitsangana solombavambahoaka amin'ny iarovana an'izay zavatra tahaka an'izany. Raha mbola misy solombavambahoaka ary raha manao liasany koa ny solombavambahoaka, dia mahay miantso anareo izahay mba jereo nareo ny ministre ny filaminam-bahoaka, ny polisy, ny gendarme ary ny miaranila. Jereo nareo ny ministre mponina, aiza manao ino fa mponina ty fa efa zao ny zavatra. Jereo nareo ny ministre fananantany, fa ministre fivarotan-tany no nisy eto, fa tsy ministre ny fananantany, fa ministre fivarotan-tany zay ny vitanay nisy eto a Madagasikara, fa tsy ministre ny fananantany. Aiza nareo solombavambahoaka zay ny fidiny vahoaka amin'izao zavatra mitanga zao, mba mitsangana re, mba ataonareo zay azonareo atao fa zahira ny tanindrazantsika. Faharoa, miantso ho an'ny tanindrazana na olo-tsotra na aiza faritra misy azy, na aiza faritra misy azy, na aiza toerana misy azy, tsy miantso vahoaka izahay eto, fa miantso olona tsara sitrapo ty tanindrazana, na mpanao politika io, na mpitondra fivavahana io, na mpitandro filaminana io, na iza ka mahatsapa ny fitiava-tanindrazana ao anaty, dao isika hitsanga, dao isika hitso ho an'ny tanindrazantsika. Tsy maintsy avotana Madagasikara, ary tsy avelantsika hiverina ho zanatany indray ity firenena malalatsika ity. Asakasakin'izay mbola velona kanefa hikiribity amin'izao hitsitazakotsa, fa izahay ato amin'ny RMDM dia tsy anaiky any Madagasikara ho lasa zanatany amin'ny andro mazava zao. Na inona no mety ho vokana ary na inona no mety ho vitiny, tapa-kevitra izahay fa hanavitra any Madagasikara. Izay no nomezanay toromarika ny RMDM rehetra manarana Madagasikara. Raiso ny adidy, raiso ny andraikitra fanavotana an'ity tanindrazana malalatsika ity. Aza manaiky, aza miemitra fa masina ny tanindrazantsika. Omenay manokana eto indray ny mety fanapahan-kevitra sy ny fotoana hoentitsika mijoro miaraka, hoentitsika miasa miaraka, hoentitsika manatanteraka miaraka any fanavotana an'ity tanindrazantsika ity zany, fa tsy ho avelantsika ho hitsakitsahan'ny olona vahiny ny firenentsika. Misy milaza namana sasany na mpanao politika na olo-tsotra fa atao biby fampitahorana ny malagasy ny fahatongavany filoha frantsay eto amin'ity tanindrazana ity. Eretra zafady, ianareo no matahotra ny frantsay ka mandaty sy mandohalika agny, fa izahay tompoko iaro an'ity tanindrazana ity. Ka asotahotanareo biby fampitahorana fahatongavana zany filoha frantsay zany eto Madagasikara, ka handeha amitehanareo sy amononareo ary andripahanareo olona, andravana tany olona. Filoha frantsay no ho avy eto Madagasikara ka ny tan'olona rehetra ty no aripakareo. Azafady, nareo namanay any Sakaty, aza matahotra ianareo, miombonady aminareo zahay. Ianareo namanay manerana Madagasikara, aza matahotra sahy mijoro fa iariady aminareo zahay. Ianareo toliara, aza miemitra tanindrazantsika io, arovo tanindrazantsika fa vona iady miaraka aminareo zahay, satria masina ho atsika ity tanindrazantsika ity, ka tsy misy olo anaiky ho lembenana amin'ny tanindrazana zany. Miantso ny arivolahy aho ary miantso koa ny arivavy, fa tsy haitsika tsy ho matindray andro zany. Tanindrazana Iaramanana Madagasikara, tompoko lasy tompoko vavy, masina ty tanindrazana ity, velona ho an'ny tanindrazantsika, maty ho an'ny tanindrazana. Saotra tompoko, mangasika.
Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?